Ity no andro nataon'i Jehova, hifaritsy ho ravoravo amin'izao isika. Andro ankalazana ny fa-500 taona ny ijeron'ny Sampanatily eto amin'ny FM Toulouse. Sampanatily izay manolokolo ny ankizy sy ny tanora mba hivelatra amin'ny maha olona feno azy, velatra ara-batana, ara-tsaina ary indrindra ara-panahy, ka hompiany vavolombelon'i Jesosy Kristy ary ho andry ny fianakaviana sy olom-pirenena vanina. Izany no antony ivoriantsika eto sy ankalazantsika an'Andriamanitra ny tontolo andro, manomboka amin'izao fanompoana masina izao, hitoy amin'ny fampianarana hoentin'ny pasteur Tahina Rahandry Fensoa amin'ny roa ora sasany eto amin'ny Vieux-Temple ihany zany, any 2 ora sasany kosa dia isy ny kermesy ny tily izay atao any amin'ny parc de chemin de Mangepomme any Rambonville, ary ny arendrina iarahana amin'ny tily any Rambonville no mamarana ny fankalazana. Ho an'ny olom-boafidy, araka ny fahalalana izay an'Andriamanitra ray, ampitombony ao anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ry havana rehetra amin'ny Tompo, dia isika hideran'Andriamanitra amin'ny fiaraha-mamaky ny Salamo 7:20 izay voasoratra eo amin'ny fahafanety aloha. Mirafy ram-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy, hitan'ny akavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny, teo masony jentilisa no nanehoany fahamarinany. Mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra, velomy ny obo ka mihira. Mankalazà an'i Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjombara, ka mioby eo anatrehan'i Jehova mpanjaka. Ambara
hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra avo indrindra. Ianao no avian'izao zavatra rehetra izao, ianao no miazona azy sady no antony. Mitory ny voninahitro zao rehetra izao, ary fahamarinana sy rary no anjakanao amin'izao tontolo izao. Tompon'Andriamanitra io, ianao koa no nahary tongotra aman-tanana anay, eo an-tananao ny fiainana sy ny hoavy. Karanay ianao, ary mihevitra ny mombamomba anay rehetra koa. Asanao izahay, fa na dia tsy mendrika aza, dia efa noforononao indray tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara izay namboarinao rahateo andehananay eo aminy. Ankehitriny Tompo, raha nitao aminao izay ka novorinao iombonao amin'izao fanompona masina izao, dia sitrakay ny hideranao miaraka amin'ny olo-masina, ny serafima, ny kerobima, ny anjely sy ny arkanjely rehetra izay mitoetra ao aminao sy manodidina ny fiandriananao. Koa raiso ny saotra sy ny haja aterinay ho anao, raiso ny fankalazanay ny fahalehibiazanao sy ny herinao, raiso ny fideranay ny anaranao be voninahitra, raiso fa mendrika izany indrindra ianao. Dia fenohy ny fanatrehanao Tompo ty fotoana ity, izay ankalazana ny 15 taona ny ijeroan'ny sampana ty le atao amin'ny Fepiomatolozy, tovy aminay ny teninao manao hoe naiza naiza ny angonany ndrona telo amin'ny anarako, dia ho afovoany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ry havana, enoy amin'ny fanajana ka eritrereto lalina, zao teny anambarana ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izao. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny hanao ny marina sy no tia famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ko amin'izany, manetretena ambany tanamaherin'Andriamanitra mba nandratana ianareo amin'ny fotoan'andro. Samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena. Anatona ny Tompo ka nitry teny eo anatrehany sy aiky ny fahotantsika, ary aoka ny fotsika samy anaraka zao vavaka izao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao zahay, fa androany dia tsy nafeninao anay fa mbola nambaranao taminay indray ny sitraponao izay mitondra amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Manoloan'izany anefa dia mahatsiaro tenao tsy mendrika izahay satria tsy mba nahatanteraka izay takinao aminay, mba handrosoanay amin'ny fanarananao amin'ny fahitsiana sy ny fahatsoram-po. Tsy miafina aminao zany, fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ianao, ko mamindrafo aminay Tompo mamela ny elokay, miaraka ny fiangonana. Rirainay be famindram-po, mitalao aminao zahay, mamela ny elokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-kerika, ary avaoza ny fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, no angatahanay aminao. Amen. Ita besara
Riavana malala, voasoratra hoe raha miantso ianao dia ambary ianao ny tompo. Raha mitady vonjy ianao dia ho valiany hoe inty aho. Koa anao izay mibebaka marina tokoa, raisy eo ampitsanganana amin'ny finoana ny teny hanambarana famelan'Andriamanitra ny heloko ao. Hoy ny tompo, efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny zanak'olona manana fahefanety ambonin'ny tany amela heloka, koa matoke anaka, vao avela ny heloka ao, ny finoanao nefa namonjy ianao, mandehana soamatsara, ary amin'izao sisa izao, dia aza manota intsony. Mamy loatra zany teny fikasana, namelan'Andriamanitra ny helotsika izany riavana, koa amin'ny foravoravo sy feny fifaliana no andeha anandratatsika ny fotsika iran'ny firana fanampin'ny faharoapolo mba hanehoantsika ny fisaorana sy ny fankasitrahana azy. Hoy ny tompo, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohana. Mialoha ny hitsangana ny tompony anjara hitarika antsika mivavaka sy hamaka ny soratra masina dia ataontsika ny hira efa voalahatra. Uderana tutua iana
tera laza voninahitra no atolotray ho anao ry Andriamanitra rainay. Misaotra anao zahay fa mbola nomenao anjara, nomenao ihany koa fahefana, fahafahana manatanteraka izao fankalazana izao. Fankalazana ny 15 taona ny sampana tily eto amin'ny fiangonanay. 15 taona ihany koa nomenao anjara zahay anomponanao tao anatin'izany sampana izany. Ankehitriny manatanteraka izao fankalazana izao zahay miaraka miombona amin'ny fanompoam-pivavahana dia mangataka anao hanatrika feno sy manontolo izao fotoana izao, ary ihany koa raha tonga eto amin'ny fotoana hamakiana ny teninao zahay dia mangataka ny androtsahanao ny fanahy masinao aminay tsirairay avy. Ho an'ireo izay hamaky ny teny dia aoka mba ny teninao tokoa ny voatonon'izy ireo mazava tsara. Eo koa izay hitondra ny teny androtsay feno ny fanahy masinao izy, ahafahany manambara izay afatra tianao ampitaina aminay tsirairay avy amin'ity anio ity. Izahay izay manatrika ihany koa dia angatahanao mba tsy ho toy ny diranay teto ny voanay ankehitriny fa mba handray ny afatrao, manakambara aminay ianao dia voninkainanao zahay. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina isika tompoko, izany dia hita ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:20, ny andininy 7:20 hatramin'ny 7:20. Salamo 7:20, ny andininy 7:20 hatramin'ny 7:20. Ovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Voay ny vavahadin'ny fahamarinanao, hiditra eo aho ka hideran'i Jehovah. Ity no vavahadin'i Jehovah, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjenay. Ny vato izay nolavon'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo imasontsika. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy hiravoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho Jehovah, vonjeo e. Mifona aminao aho Jehovah, ambino e. Ho tahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, avy ao an-tranon'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka nampanazavantsika. Roy izy hoko hoe ny fanampim-piravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hideranao aho, eny Andriamanitra ka hanandratra anao aho. Miderahan Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay ny famondram-pony. Amen. Nous allons continuer la lecture de la Bible dans Romains chapitre 12, versets 6 à 13. Romains chapitre 12, versets 6 à 13. Au nom de Jésus, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients. Dans la détresse, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement.
dia mbola toizantsika ny vaky teny ao amin'ny Matthieu 5:20, andininy 1:30 ka hatramin'ny 7, mangataka ny fiangonana mba hitsangana azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aratonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetrarehetra, arahiny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia anavaka azy izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia laza amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fanaona aho dia namenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiantranoanareo, ary tsy nanan-kitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-trano maizina aho dia novanginareo. Ary dia namaly azy ny marina ka nanao hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranoanay, ka tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-trano maizina ka novanginay. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amen. Rai masinamba namasinanda amindi famarindanda diteninandufa amarindanda. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana no nandrahan'ny mpanompony ny mpitandrina tahina raha andry fensoa izay nanaiky ampitiavana mba hitondra ny afatra ny filazantsara amintsika etona. Alohan'ny androsony amin'izany dia hovetesitsika eo am-pitsanganana ihany ny hira efa voalahatra. Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'ity ry havana dia arak'izay efa novakina tamintsika teo ihany ny salamo fa 7:100 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 7:20. Salamo fa 7:100 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny andininy fa 7:20 izay miresaka indrindra ny fiderana an'Andriamanitra izay namonjy ny mpanompony tamin'ny tanany fahavalony. Araka ny hitantsika amin'ny soramandro moa izay famitidana foy izay. Fa andeha ho raisintsika manokana ilay andininy fa 4:20 izay efa teny faneva moa no raisina ao anatin'izao fankalazana ny fa 5:20 taona ny tily Toulouse capitole izao. Dia andaontsika rehetra mihitsy no miaraka mamaky azy. Ilay andininy fa 4:20 dia miaraka mamaky mafy tsara tsika manao hoe: ity no andro nataon'i Jehova,
ifaly sy oravoravo amin'izao isika. Nareo aviatsy fotsiny aloha hoe isa roa telo. Nareo aviato. Misoratsika rehetra. Misy reto fahamarinana roa reto ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany andininy izay niraisintsika izany. Ka ny fahamarinana voalohany dia hoe andro nataon'i Jehova ity anio ity hoy ny mpanao salamo. Andro nataon'i Jehova ity anio ity hoy ny mpanao salamo. Zany hitantsika tamin'ilay izy teo, ity no andro nataon'i Jehova ozy. Ity salamo ity dia salamo izay Davida no ambaran'ny mpandinika soratra masina fa nanao azy. Ary nataony izy io nanehoany ny fahatsaran'Andriamanitra izay namonjy azy teo an-tanany fahavalo. Ka rehefa mijery ilay salamo ianao dia tahaka ny mahita mpanjaka izay miditra ao amin'ny vavahady. Izay ataony hoe voay ny vavahady. Miditra ao amin'ny tranon'i Jehova izy dia mijoro vavolombelona izy ny amin'ny asa-pamonjena izay namonjen'Andriamanitra azy teo anatrehan'ny fahavalo izay ny divany tany. Dia ambarany zany hoe nandresy isika ozy izy ka ity andro ity izany izy dia andro hiselebrentsika an'izay victoire zay. Zay zany ny contexte raha hoe jerevana azy. Dia avy eo izy io ny raisin'ny Israely mihitsy. Dia rehefa tonga ny fotoana fankalazana ny Paska, izay andro nandreseny izy ireo ihany koa, dia natao firana mihitsy izy io. Natao firana ohatran'ireny hoe aviarmino rehefa tonga ny krismasy. Dia natao firana mihitsy zany io rehefa Paska zany dia irainy zareo io hoe fotoan-dehibe ty an'io ty, fotoana izay ankalazana an'Andriamanitra satria namoaka antsika ho mpandresy Andriamanitra. Ny dikan'ilay hoe ity no andro, zany hoe mampifantoka amin'ilay anio zany. Mampifantoka amin'ilay anio zany. Ka ny tena heviny koa dia hoe ity andro ity zany dia andro manokana. Andro spesiala zany ity andro anio ity. Andro voatokana. Andro miavaka zany ity andro anio ity. Zany ny dikan'ilay izy hoe ity andro ity dia andro manokana. Fa izao ny tena manokana azy zao Andriamanitra Jehova mihitsy no nanao azy. Jehova mihitsy no nanao azy zany hoe Andriamanitra mihitsy no nanendry ity andro anio ity ho Davida ho andro izay hankalazantsika, hiderahantsika sy ho bitsika ny amin'ny fandresentsika teo anatrehan'ny fahavalo. Ary rehefa tena mijery tokoa ianao ny tantaran'ny zanak'Israely dia Andriamanitra mihitsy no manendry ny andro. Ohatra zao ny sabata, andro fitsarana. Andriamanitra mihitsy no nanendry hoe amin'ny andro fahafito ianareo dia mitsahatra fa andro sabata masina ho azy zany. Andriamanitra mihitsy no manendry an'ilay andro zany hoe ity andro ity dia andro voatokana. Zany natao hoe masina, voatokana hideranareo an'Andriamanitra. Dia ohatra izany koa zao ohatra ny fankalazana ny Paska. Any amin'ny Exodosy zao tsika ny mahita an'izany, toko 12 dia ambaran'Andriamanitra mihitsy hoe amin'ny andro faha-efatra ambin'ny folo, amin'ny volana voalohany no ankalazanareo ny Paska. Zany hoe tena voatokana mihitsy, précis mihitsy hoe ity andro ity dia andro spesial. Andro izay anaovanareo firaviravona, izay hoe andro firaviravona ho an'ny jiosy zany. Dia misy andro isan-karazany izay andro natokana mihitsy ka ity andro izay voatondro eto ity zany. Izay tsy fantatra moa ino io daty io dia ny mpanao salamo dia resy lahatra fa tena Andriamanitra mihitsy no nametraka n'ity andro ity. Fanomezana, andro tsara, ary tena avy amin'Andriamanitra mihitsy, namboarin'Andriamanitra mihitsy zany ity andro ity. Ka matoa nomen'Andriamanitra ilay andro dia misy dikany, misy antony, misy tanjona zany ao ambadika io andro izay nomen'Andriamanitra io. Tena Andriamanitra mihitsy zany no mpanao ny andro. Ary manome an'izany ka resy lahatra tamin'izany ny mpanao salamo, resy lahatra hoe n'Andriamanitra no nanome an'ity andro an'io ity mba hahafahantsika tena hoe mifaly sy miravoravo satria ity ny voatendriny, ity ny natokany, ity andro ity no nomeny antsika, ity andro ity no namboarin'Andriamanitra, ity andro ity no natolotr'Andriamanitra hankalazantsika izany fandresentsika izany. Ina moa zany ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Atsika na resy lahatra any amin'izany koa hoe tena Andriamanitra mihitsy no manome ny andro. Andriamanitra mihitsy no manao, zay ny dikany hoe ity no andro izay nataon'i Jehova. Andriamanitra mihitsy no manao ny andro. Rehefa mifomaraina fotsiny zao tsika ohatra dia mahatsiaro n'izany ve tsika? Hoe tena
nomen'andriamanitra tombonandro indray aho avy amin'andriamanitra ary mino ve ianao fa ny andro izay tontolo andro iainanao iny a dia tena fanomezana avy amin'andriamanitra andro nataon'andriamanitra mba hiainanao indray ary andro izay nomen'andriamanitra satria misy tanjona ao amin'andriamanitra ho anao amin'iny tontolo andro iny ity no andro izay natokan'andriamanitra andro izay natokan'andriamanitra ity za zao dia resy lahatra hoe ity zany ny andro a izay voatendrin'andriamanitra iaonantsika ity zany no andro a izay natokan'andriamanitra hitoriko ny filazantsara aminao mety androany any fa mety tsy fantatra naroviana ntsika moa tsy tompony ampitso fa ny androany aloha zany dia azotsika antoka hoe tena andro izay andriamanitra mihitsy nanao an'izao zavatra rehetra zao hatateraka ny zavatra rehetra dia raha mijery zao tsika ny fankalazana zany ny 5 taona ny tily dia mety eritreritra vetsika hoe tena avy amin'andriamanitra mihitsy zany ty andro ty andro manokana nomen'andriamanitra tsika mihitsy zany ty andro ty sahotsika hoe ka le izy ry zareo atao ambonimbony taona nametraka le datiko ahoana moa ny eritreretako an'izany hoe tena andriamanitra zareo ny nametrametraka le daty sy anina tao dia zareo no nyteny tao hoe atao antsika amin'ny 29 ye mety teo tokoa ny olombelona ne mamolavola foana e fa ny fanatanterahana dia an'andriamanitra rery any be dia be ny nanao planininy fa tsy tanteraka fa matoa iny tanteraka dia sitrak'andriamanitra zany zay ka itsika dia mila manana izay faharesendahatra zay zany aloha amin'ity an'ity hoe ity tontolo andro an'ity a dia andro nomen'andriamanitra anaty ny isan'andro rehetrarehetra zay omen'andriamanitra anao dia fanomezana kado ary zany andro mpahavelomana zany tena zavatra tena hoe sarobidy zany hoe mbola velona indray ianao nomen'andriamanitra tombonandro indray a tamin'ity andro aty manana tanjona ho an'ity tontolo andro ity andriamanitra ho antsika tsiraray avy nidikan'izay ny olona manko rehefa mahatsiaro hoe sarobidy zany ty androandroany ity a dia mazava ho azy fa tsy maintsy isy fiatraikany aminy izay androandroany izay rehefa aveo moa toizantsika aloha zay inona no atao zany eo anatin'io tontolo andro eo fa izao fotsiny aloha zany dia hoe mila manana faharesendahary tsika fa tena andriamanitra mihitsy no nanao izao andro an'io zao spesial hankalazana ny 5 taona nytily ary ianao dia ao anatiny zany miara-mankalaza izany miara-manatrika ianao mahita izao fankalazana ny 5 taona izao ianao ny masonao nandalo tamin'izany ianao ary tena fotoana manokana ity andro an'ity ka tsy avelantsika andalondalo fotsiny fa tena ankasitrahantsika an'andriamanitra mihitsy hoe misaotra anao zay andriamanitra fa nomenao izao fotoana izao zahay ary tena nomenao izao andro an'izao zay fotoana sarobidy satria andro voatokana izay ankalazantsika zany hoe mbola reo ny tily mbola nomen'andriamanitra tombonandro tahaka ny aniversera ihany zany le izy aniversera mihitsy moa zany satria fankalazana aniversera zany le izy hoe 5 taona dia tena hoe tsapantsika hoe sarobidy zany hoe hay mbola velona mbola nomen'andriamanitra tombonandro a dia izay ny tokony andraisantsika ty andro an'io ty fotoana sarobidy androany ryavana ary tena fotoana manokana ananan'andriamanitra tanjona ho antsika tsiraray avy ka inona no zavatra faharoa izay hitariana ny saintsika ozy izy ny mpanao salama hoe aoka hifaly sy hiravoravo amin'izao isika aoka hifaly sy hiravoravo amin'izao isika ozy izy zany hoe amin'ity andro an'io ty zany a satria andro manokana ity andro an'io ty satria andro voatokana andro dia andaontsika hifaly le aoka dia fitaomana ny olona zany hoe tena andaontsika rehetrarehetra anao andro firavoravona andaontsika hifety raha ohatra zany le fiteniny taona andaontsika hanala azy andaontsika tena hifaly hiravoravo amin'ity andro an'io ity satria andro manokana ka ity andro androany ity raha ohatra amin'ny fomba fitentsika hoe andeha ho profitentsika ity andro an'io ity amin'ny teny anglisy hoe enjoy andao tena hiprofity n'ity andro an'io ity satria andro spesial ka ity andro an'io ity andao tena hiainantsika maximum ity andro an'io ity zay nydikan'le izy zany hoe aoka hifaly sy ravoravo zany hoe tena mifaly andro fifaliana ny andro an'io izy izy andro firavoravona andro fankalazana
fotoan-dehibe izay fotoana tony anandratatsika ny fiobiana sy ny fiderana sy ny fankalazana ary ny fifalitsika satria andro nomen'andriamanitra atsika occasion tsy roa amantany zany fahadimy-folo taona zany ary zany hoe 7 jona 4 dia indray mandeha any zany no misy eo anatin'ny fiainana tsy misy tsony zany fotoana tena manokana zany tian'io ty raha ohatra ianao zao ka misy manontany raha omena safidy ianao zany hoe zao omena andro anankiray ianao zay safidiananao roviny io andro io ianao no mametraka ny daty dia amin'io andro anankiray io dia inona ny tianao atao amin'io andro anankiray io fa ho tanterahina daholo 24 heures ihany no omenanao dia zay zavatra tena tianao atao dia ho tanterahana daholo dia inona zany zao no mety hoeritreretintsika amin'izany iteny venao hoe ny azo any tiako atao amin'izany andro ray spesialy na omenana zany tena hoe anao Facebook eo ambony fandriana fotsiny mandra-parivan'ny andro na hoe za atory samanina fa atory fotsiny ao an-trano amin'izay andro ray izay ary raha vadiko indray ilay fanontaniana hoe ity andro an'io ty sanatria no andro farany fatanao zany androany ny andro farany avelomanao après 20 minuit dia tapitra dia inona koa no ataonao amin'ity andro an'io ty hiprofitenao an'ilay andro zay mahatonga le misy manontany foana re olona le condamné reo inona ny dernier souhait anao inona zavatra tianao atao farany ny sasany mba te hinana frites sy hamburger za mba te ahitany ianina farany te telefona ny ianina zany hoe tena spesial le andro ka dia inona no ataonao ahafahanao miprofity an'ity andro an'io ty dia raha apetraka aminao zany zay fanontaniana zay hoe andro manokana androany dia inona no ataonao satria andro indray mandeha ihany no ankalazana zany fa 5 inona no ataonao ahafahanao miprofity maximum amin'ity andro androany ty satria fotoana ifalitsika zany ny andro androany ankalazantsika an'andriamanitra zany ny Israely dia nisy fotoana ozy Andriamanitra hoe tia ny andro izy izy voatendry hatateraka ny faminaniana rehetra dia nomenitra zareo anazy ny zanany tonga tany Israely Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra nandehandeha niaraka tamin'izareo teo dia hitany isan'andro isan'andro mahita ny Jesosy izy dia afaka mifandray tanana afaka miaino afaka manaraka fa ohatran'ny raisiny zareo hoe tsy mpamina sandoka teniteny foana tsisy raharainay aniny dia nisy fotoana Jesosy tena nitomany sotra izy manao hoe raha mba fantatrareo mankozy izy ity andro ity fa indrozy miafina mitavanareo izy ity andro ity dia ho avy ny fahavalonareo izy anao tovy tany manodidinareo ho valiny tsy nahafantaranareo ny andro na manginanareo zany hoe nisy andro izay nomenanao nasiana ny tokony tena hoe nomena tombona hiprofity ianao fa izao variana tamin'ny zavatrafy ianao dia ny raha teo occasion ianao ry Israely raha teo occasion ny Israely satria nomena andro manokana izy niavaka tamin'ny Kristy namena an'ilay fahafahana hiprofity hoe reo ary dia tsy nahin'ny profity an'izay hoe io Jesosy Kristy izay izy dia avotra izy Andriamanitra hoe vokatry ny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao dia izy famaizana atao aminao amin'ity andro androany ity dia te hiteny antsika mihitsy hoe andro faraviravona androany isory daholo aloha mifantoka amin'ilay androany tsika ny lasa tany efa tsy azo rofina tsony ny ampitso mbola tsy fantatra fa ity andro an'io ty andao hifaly sy ravoravo isory daholo zavatra manavesatra anao mety misy ny stress mety misy ny olona any ampiasana any any aloha zay any fa androany aloha tena hiara hifaly aloha amin'ny sampana atao amin'ny fiangonana hiara hifaly amin'ny tily hiara hifaly amin'ny reto kristianina reto tena hoe hanatrika ny tompo aloha amin'ity andro ity dia tena higoka hianoka tanteraka aloha an'ity andro an'io ity fa indraindray any antsika za moa rehefa manofana mary azy dia matetika zay foana ny teneniko an'zareo farany hoe le andro manokana mary azy andro tokana iny tokana iny dia zao rehefa misy zavatra hoe tsy tanteraka kena hoe ahoana le indraindray any zavatra kely tsy dikany fotsiny nahita couple zao dia izay ny tena problème be an'zareo tamin'ilay mary azy iny adimy tany an-trano ny serviette de table
dia izay tena problème be fa nataona korotana be izy mivady tao anatin'ilay tontolo andro resaka serviette de table avelao any le serviette tsy adino ty adino a na misy an'le tanora misy marazy dia mienjera le gâteau tsy manina fa zay mienjera mba zay koa mba souvenir kely nefa nienjerana nay gâteau tamin'ny mariazinay fa tsy ino andeha ilongolonginao ao nefa mariazinao indray mandeha any ao anatin'ny fiainanao natao mariazy ao dia ino ny ilongolonginao tsy nahy miprofite an'le tontolo andro ianao ary indraindray tsika ity andro ity zany dia andro raha ataoko amin'ny fomba fiteny hoe ity ny andro firavoravona dia amin'ny fomba fiteny anankiray dia hoe ity ny andro tsy angalana lagy zay koa zany ny dikany andro tsy angalana hoe fahatezerana fa dia zao hoe andro mpifaliana zany a ity andro anyity ary be dia be tsika ao amin'ny fiainantsika ny tsy mahatakatra an'izay hoe ny andro avelomako ane a dia tena tokony profiteko izao fahatanorako zao zao heristanjako zao indraindray tsika raha tsy efa tena any ambony fandrinan'ny hôpitaly tsy mahatsiaro ny asarobidina zany atao hoe fahasalamana zany hoe ve tena sambatra zany hoe tsy misy fanaintenany ay ve tena sambatra zany hoe tena hoe zao hoe dia tsy haitsika ny miprofity an'ilay andro nisy tanora indray mandeha tonga tany amiko dia hoe nanantona zany le tanora dia za pastera tena manao dépression be dia fahahoana mamarana ny fianarako ao izy izy manao navita fianarana taty aho izy dia andeha hody aho izy dia heritaona nanaovako fianarana taty a dia tena tsisy fifaliana mihitsy ah dia hoe fahahoana nefa ianao nahazo borsa dia hoe hoay tena sambatra ianao mahazo vatsym-pianarana fa inona ny problème anao zaho izy izy efa lehibebe ihany ny taonako asa 13 taona angambany izy zay nefa nosy izy tena mbola ohatrany hoe mbola tsisy olona miaraka amiko mihitsy hey sambatra ianao izy famaninona izy zaro izy tena mijaly be tena ohatrany hoe manao dépression foana izy zany dia raha misy fivoriany tilo koa tamin'izay fotoana izay zao hoe ianao zany zao ka ty hoa hijerijery hoe izy no metimety amin'reto olo reto dia alahelo zany nao raha miala hoe tsisy nijery mihitsy zao ny zara teneniko anao heritaona nandalovanao taty Allemagne mbola manana herinandro ianao zao profiteo aza meritreritra zany zany célibataire zany ianao ka tena fahasoavana be profiteo mihitsy aloha ilay fotoana maha célibataire anao fa rehefa manambady ianao tsy afa-mihetsika ntsony tena isory an'Andriamanitra mihitsy tena ay za célibataire tena mbola ankasitrao zany nambaran'ny Korintianina voalohany toko 7 Paul dia tena fiera mihitsy amin'ny maha célibataire anazy hoe tena milama be mihitsy aho izy tena profiteo ianao taty Allemagne nandritra heritaona zany foana ny eritreretinao zany tsy mba hitanao mihitsy fa mahafinaritra be ny tanàna any Madagasikara tsy zao bozabozaka sana dia mandeha amin'ireny ino izy teo autoroute na dia efa faly zay zavatra tany amin'ny maro voa hitanay mihitsy zany atao hoe lalan'izanyko profiteo daholo ny moment rehetrarehetra ao anatin'ny tombon'androm-pahavelomantsika zany aty an-dafy zany hoe tena mahafinaritra tsy haiko aloha nareo fa za aloha dia mahita hoe mahafinaritra tamin'izay tany ambanivohitra tany maro voa dia rehefa misasa fa fijaliany zany misasa zany le rano amin'io rano ohatra ny misy zavatra malotoloto zany dia tsy maintsy asiana charbon le rano mba hanala'le malotoloto ao anatiny anatsahana charbon dia aveo dia tsy maintsy nanangana hanina kely mihitsy satria mialatsiny amin'le fomba fanaony zareo ny azy zany le atao hoe la douche dia ohatrany zavatra saromana kely zay dia sady ao no manao mialatsiny manao pipi dia ao koa ny mandro dia rehefa makao anao dia mamofona be mihitsy zany le mandro any ambanivohitra dia ahoana rehefa tonga taty amin'izay dia sady raha mangatsika mandeha ohatrao dia mafana rano tena fifaliako mihitsy zany mandro zany indraindray tsika na dia ny misakafo ary sakafo tsara be tsy mahay miprofity tsika ny vady aman-janaka ao ireo ny fotoana nananao profiteo omen'Andriamanitra fanomezantsika omen'Andriamanitra fanomezantsika ary very daholo dia zay mahatonga ana miteny teo hoe lalinao atao inona le izy toy sasany hoe atory fotsiny anaovana Facebook parivany andro zany andanitsika ny fotoana dia mandeha amin'izay le fotoana rehefa aveo dia otsika hoe hoay toa tapitra ihany ny fotoanako dia mitodika ianao mijery ny lasa toy izany hoe toa tsisy zavatra vitako araroty ny andro azo anaova-tsozy ny tenin'Andriamanitra fa miaratsy izao fiainana izao araroty ny andro an'io
ajanony kely aloha ndray réseaux sociaux fa andao aloha hiaraka eto tsika hifantoka eto dia ireo olona reo aloha profitena ny fisindreo olona reo fiarahana amintsika rehetrarehetra ny fiarahantsika mifaly amin'ity androandroany ity andao tena profitentsika maximum satria izany le tenin'Andriamanitra izay voisintsika amin'ity any ito hoe ity no andro spécial nomen'Andriamanitra antsika andao hifaly sy ravoravo amin'ity andro an'io ity tsika ka rehefa mody sika dia mody miaraka amin'ny fifaliana daholo tsy mody miaraka amin'ny alahelo na atezerana fa na inona tsy tonga teo na inona tsy nisy teo tsy tarakely zao teo amin'ny fanomboana zany ve dia atao problème ny fahataran'ny fanomboana ataovitsiny hoe fotoangasy e zay dia vita fa raha ino no entinao paraparivany andro dia hoe tara ilay fanomboana dia lasa tsisy fiadanana ianao tsisy fiadanana ianao ary tsy tiany tompo amin'izany tsika fa tena tiany tompo hifalytsika amin'ity androandroany ity ka angataony tompo angataony fanahy masina hoe fanahy masinao ataovy mahay mibanjina ity andro an'io ity fa ny tena zava-dehibe indrindra dia izao hoe ity andro an'io ity koa zany dia andro izay manana tanjon'Andriamanitra dia profiteo tsara hoe inona le tian'Andriamanitra ho ataoko amin'ity androandroany ity inona indray ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho fantatro amin'ity androandroany ity satria fotoana hitenenan'Andriamanitra zao fotoana izay anambarana afatra aminao zao dia profiteo za matetika rehefa miresaka amin'ny olona manao dépression be dia be mihitsy dia hoe eto ambony fandriana dia za tsy mahavita nenenina tsony na mandefa email raha tsy vitako tsony ohatrany tsisy goût de vivre tsony tena zao dia tantarainao daholo dia tantarainao daholo za hoe zao ny teneniko aminao ny fifaliana koa dia safidy io mitenenanao amin'ny anaran'i Jesosy hoe za hisafidy amin'ity androandroany ity hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy dia mandeha any ianao mivoaka ny trano ataovy metimety ny tarehanao dia mandeha ianao mandeha metsena mividy saosisy na ohatran'izany izay laoka tianao dia andrahoy fa aza eo ianao dia ataony dévolte eo dia tena fa mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia inona ny zavatra tianao atao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa safidy koa ry havana io safidy ny hoe hitorevaka eo safidy koa izy fa vitatsika izany amin'ny anaran'i Jesosy raha miaraka aminy isika ry fiangonana raha fitinina ny zavatra nambara tamintsika teo dia izao hoe ity andro an'io ity dia andro spécial fanomezana nomen'Andriamanitra anao izay tsy hisy indroa intsony eo amin'ny fiainanao fa androany ihany no iainanao an'ity hoe androany ihany no iarahantsika eto tahaka an'izao fotoana hoe ho an'ny tily fotsiny dia izao aoka hifaly ianao anio aoka hiravoravo ianao mifantoha amin'ity tontolo andro an'io ity ahazonao ny tena zavatra rehetrarehetra dia avelao any aloha izay rehetra any ambadika any fa andao tsika hoe ity andro ity andao tsika hifantoka amin'ity andro an'io ity fa manana zavatra be dehibe ho zarena aminao ny tompo misy fifaliana be dehibe misy sakafo be dehibe dia andao hifaly sika amin'ny sakafo rehetrarehetra izay hifampizarantsika amin'ny aktivité rehetra izay arahantsika manao amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny hira rehetra izay rahana mihira dia hifaly io daholo fa tena sarobidy ny fotoana-pahavelomana izay omen'Andriamanitra antsika tsy tompony ampitso sika tsy mahafantatra inona mbola hitranga afa-po tamin'ny fiainanao ve ianao tena nizohira tsara le fiainanao ray manontolo ve ianao le hoe aty andafy nomen'Andriamanitra fahasalamana manana vady manana zanaka na hoe célibataire na izao situation iainako afaka tena mizohira n'izay situation omen'Andriamanitra anao izay ve ianao angataony tompo dia omeny ianao ny hery fa tsy ho sanatria tahaka ny Israelitsika hoe mba tonga teo ihany le occasion fa ny raté ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra amen.
Vonina avy ny tokopira amin'ny hira. Mangataka ny tokopira zany antsika mba hanao ny hira miaraka amin'ny sampana endrim-peo izay efa nomaniny mba hisaintsainantsika izany afatra ny filazantsara izay notoriana tamintsika izany.
tapiritra teny amin'izany izany sotrany sampana endripeo koa ta mozika izay nataonareo. Zao ry havana, mariky ny fidorotsika vavolombelon'ny tompo sy ny maha olona afaka atsika, dia andeha isika anambara ny finoantsika eo am-pitsanganana amin'ny fiarahamanonina ny fanekam-ponina apôstôlika izay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo-panao ny lanitra tsy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, hijalana nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, mialan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, hoy ny tompo, aoka tsy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako, fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehova. Eo am-panatazana ny rakitra dia andeha isika hiventy ny rehefa voalahatra, tsarovy fa ny mpamehan'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Rehefa taverina ety amin'ny laona ny dekona dia atsahatra ny hira. Misy koa zany ny fanomezana azo atao miaraka amin'ny atao amin'ny ino frazany zay? Carte bleue zany. Okay.
fankalazana ny 15 taona ny tilisitsika izao ry havana mangataka ny tompona andraikitra iroso amin'ny fitariana izany. Ie, nokatra amin'ny fotoana manokana ny tilitsika fa mialohan'ny tomboan'izany dia anasa ny sampana zay nanao ny olona zay nanao skoto rehetra hitsangana, hihira ny hira saporitsika ka ataovy mafy faran'izay mafy a, tadidio ilay anao mbola kely vao niditra skoto a, profiteo arak'ilay toriteny teo a, navalana raha tsy maninona, ataovy amin'ilay mampangoritsiny ireny mihitsy mihira azy. Ao, asatsika raha hitsangana. Atao guide eto amin'izay mba miprofity tsara koa. Tandremo, tily hatrany hatrany. Tomponanjara manaraka. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Amin'ny fo ravoravo sy fehmisaoran'Andriamanitra ry havana no hijoroako eto misolo tena ny komity mpivondronana izara aminareo vetivety ny tantara ny sampanatily. Ny sampanatily sy mpanazava no sampana fahafito nijoro teto amin'ny FPA-Matolozy. Vokatry ny etaeta ny ramatoa isany Asinarumo, angatahako izy hitsangana, Anjanirina Rantamalala sy Vola Sophie Ramanantsizehana, Ianja any Madagasikara, Sophie any amin'ny région parisienne, fa soloany asina teny eto izy telo miravavy androany. Afaka mipetraka iasany. Izay narahany asa tamin'ny fanatrehan'izy ireo tsy tapaka ny lasim-piofanana ny karakarain'ny sampana iraisana nasionaly tily dia nijoro teto amin'ny FPA-Matolozy nanomboka tamin'ny taona 2024 ny sampana tily sy mpanazava. Iza nisy mpiandraikitra 8 vita fiofanana niara-ny asa tamin'ny tony voalohany ramatoa Lova Sorumo, angatahako hitsangana, safady. Satria dia nahatratra 20 teo no isan'ny ankizy nobeazina tao amin'ny sampana tamin'ny taonany foronany. Afaka mipetraka Lova. Tsy ela dia tafatsangana koa ny komity mpivondronana izay nisy mpikambana 520 teo eo ary notarian'ny filohany Andriamatoa Parfait Andrianarivony. Raha tsy diso ny alatsiny izy fa tsy eo androany fa anitolakandro izy izany vao eo. Ary ny ray aman-drenam-panahy ary Lazara Andriamaefasoa tonian'ny fiangonana izy nitarika fotoana tonian'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ireo ny mpanompon'Andriamanitra nampiasainy ho angadina nanana sy vinahitana tamin'ny fandaminana ny fametrahana ny sampanatily sy mpanazava teto amin'ny FPA-Matolozy.
Ankoatra ny fikambanany amin'ny sampana tily ny FPMA ao amin'ny sampana iraisana nasionaly dia mpikambana feno tao amin'ny EUDF Midi-Pyrénées koa izy tamin'izany tany am-piandohana ka capitale Toulouse no anara-pivondronana netiny tamin'izany ary mbola entiny hatramin'izao. Tamin'ny asabotsy 20 sy alahady 2 febroary 2024 no nitanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanokanana ny tily ho sampana velona teto amin'ny FPMA Toulouse. Tao anatiny 12 taona dia tanora miisa eo amin'ny entre 20 sy 20 eo isa taona no beazina nivony sampana tily izay misy sampana telo mavo na branche cadette ho an'ny zaza valo ka hatramin'ny 12 taona, maitso na branche moyenne misy ireo beazina 12 ka hatramin'ny 19 taona ary ny sampana mena na branche des aînés ho an'ny 19 taona ny miakatra. Mpiandraikitra miisa 2 isa-tsokajiny farafahakeliny no misahana ny asa fanabeazana miaraka amin'ny komity mpivondronana. Nanomboka tamin'ity taona 2024 ity dia nametraka ny Ary Lazara Andriamaefasoa sy Hery Ramamonjisoa angatahako mba hitsangana vetivety azafady izay samy tily tranainy sy loholona mpiany sampana tily eto amin'ny FPMA Toulouse ny fitondram-piangonana. Ho anareo izay teo omaly dia nijoro vavolombelona tamin'ny tantanan'ny tompo ity sampana tily ity tao anatin'izay 12 taona izay. Tsy ho averiko eto ilay tantara lavalava ihany teneniko omaly fa fehezina amin'ny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ny tily. Tamin'ny taona 2024 tokoa mantsy dia nandalo fotoan-tsarotra ny sampana ary vokatr'izany dia nisy fandaminana teo anivon'ny fanabeazana ka niatony fiara-miasa tamin'ny EUDF. Tsy sakana velively tamin'ny fivelaran'ny sampana nefa izany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany dia niarina moramora ilay sampana ny tsipozipozy enjana ny ainana ny fihibohana nandritra ny taona ny Covid tamin'ny 24 nefa nampiasain'ny tompo ireny fotoana ireny ho tetezamita tamin'ny alalan'ny camp virtuel sy ny sisa ka dia toy ny fiomanana indray ho ainga avao rehefa tsy ny fehezin'ny valanaretina intsony ny fiainantsika tamin'ny taona 2024 dia nyroso hatrany hatrany tamin'ny fiainana ny fianambondrina ny fiazahana manatanteraka ireo vina sy tanjona napetraky ny tompo ho fanamby lehibe ny fikitra tamin'ny teny fikasana izay voarainay manokana tamin'izany dia ny teny nanorenana ny soritra asa-piangonana tamin'izany fotoana izany dia ny teny tao amin'ny Isaia 54:2 manao hoe alalao ny toeran'lainao ary aoka ho enjanona ny ambaindainao ka aza vela isiketrona ala vao ny kofehinao ary aoreny mafy ny tsy madainao. Nijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy anivony ankohonana eo amin'ny fiangonana ary indrindra koa amin'ny fiarahamonina eto amin'ity vohitra Toulouse nametrahan'ny tompo anay ity. Ny sampana tily nandritra izay 12 taona izay tamin'ny alalan'ny fandraisana anjara tamin'ny journée de citoyenneté, journée de solidarité ary ny zavatra nyrosonay farany nandritra ny 3 taona ny sesy izay dia marode na asa fiantrana ho an'ny tsy manan-kelofana teny an-dalambe any Toulouse. Ny tily koa dia manana antso manokana izay mampatsiahy ny fiangonana ny fizina na identité malagasy amin'ny fiangonana protestanta malagasy atsika dia ampiasaina sy ampitaina araka izany ny kolotsaina malagasy tsy mifanipaka amin'ny filazantsara ho fitaovana fitazanany ankizy. Izany ohatra no antony taoman'ny fiangonana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy amin'ny fitondranam-bavaka amin'ny Madagasikara sy ny malagasy izay tena zava-dehibe ao anatin'ny fanompony dia ny amolavola ihany koa olom-pirenena vanona sy vavolombelon'i Jesosy Kristy. Tamin'ny lasa-pivondronana natao tany Lavore tamin'ny febroary 20 febroary lasa teo no nanamarianay voalohany ny fankalazana ny 15 taona ny sampana. Anio 17 jona kosa no ivony fankalazana ary faranana izany amin'ny 12 sy 13 oktobra izay sady isa taona ny sampana no fanokafana ny taom-panabeazana vaovao. Faly ao amin'ny tompo izay mandihy izao fotoana izao ary misaotra indrindra anareo tonga manotrina anay amin'izao fankalazana izao. Fisaorana amin'ny tafotafo no atolotray anao pasteur Tahina Rahandry Fenisoa izay avy any Allemagne tonga mitsidika antsika ary
tena misaotra pasteur tamin'ny fitiavana asehoanao, ny fandavatenanao na foy vady aman-janaka nanao voyage lava be. Nanikenao hitondra teny ho anay taty Toulouse tamin'ity farany herinandro ity. Ny mpitandrina Elisée Andremiandra moa dia tsy eto toerana noho ny asa iraka izay antsoroany, fa dia misaotra anao amin'ny fiarah-miasa. Dia ankasitrahana indrindra koa ny filoha nasionalin'ity le FPMA, Andriamatoa Luc Arakotomalala angatahako izy mba hitsangana vetivety, izay tsy malavy tany fa avy any Luxembourg tonga manotrina anay. Dia misaotra ny mpitandrina sy ny komity, ny fiangonana manontolo tsy akanavaka amin'ny fanohananareo ny sampanatily, na toy ny ahoana ny endrik'izany fanohanana izany. Misaotra ny sampana 7 sy ireo vondron'asa 5, misaotra ny SPMA tamin'ny fiarah-miasa sy ny fanohanana taminay, araka ny afatra voaraintsika omaly, dia vonina trano ny tily hifandray tanana ampitiavana iraisaina ka hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary haneho ny voninahiny ane isika rehetra. Misaotra ny mpiara-miasa rehetra ao anivon'ny komity mpivondronana hatrizay ka hatrizao, fa isika rehetra reny no ny farimbona nanabevony fikambanana, ny fiarahantsika miasa no nampahomby ny asan'ny mpiandraikitra, mitaiza ny zanatsika sy ny zandritsika. Dia mankasitraka ka indrindra koa anareo mpiandraikitra ny fandimby hatrizay ka hatrizao. Mankasitraka ny fanoloran-tenanareo sy ny fahavitrihanareo ary ny fitiavana seho anareo raha mitaiza ny zanakay. Dia isaorana ny tompo fanepita ny faneva ary mitohy ny asa. Mafaly ry havana ny mizara aminareo mpiandraikitra taloha sy mizara amintsika fiangonana koa, fa nisy tamin'ireo lovitô andiany voalohany nobeazina teto tamin'ny fiforonan'ny sampana no efa lasa mpiandraikitra amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ity taona ity. Dia misy koa amin'izy ireny na mbola tsy mpiandraikitra aza fa inona fa ho avy tsy ho ela dia mandray anjara mavitrika amin'ny fanohanana ny komity mpivondronana. Dia misaotra anareo ray aman-dreny ihany koa noho ny fitokisana apetrakareo aminay, fa namazoto aza ny kape sy ny mpiandraikitra rehefa tsy misy zaza beazina dia toy ny antso anefitra ka dia ako no namaly. Tsy tonga lafatra ny asanay na ny kape na ny mpiandraikitra ary tena hoe votsa indraindray, kanefa izao taon'izao bily kely izao koa dia raisinay occasion isaorana anareo amin'ny famindraponareo sy ny fahatakaranareo koa, fa zahay koa dia mbola mianatra fanomponana antsika ary ao anatin'ny fanaitretena dia tena miara mandroso sy mifanohana miezaka miaraka mitombo ho an'izay loha dia Kristy. Dia misaotra manokana ny kape rehetra ny fandimby birao an'ny sampana, dia ianareo any mivondrona ny kape rehetra amperinasa koa ny birao an'ny sampana, ianareo any mivondronasa satily rehetra sy ny mpiandraikitra rehetra amperinasa tamin'ny fiaraha-misalana natateraka ty ivon'ny fankalazana ty. Misaotra tamin'ny fotoana, ny vola, ny hery, ny traikefa, ny torimaso, fivoriana lava foinareo tsy voatanisa nomenareo ampitiavana izy ireny tena hoe ho an'ny tompoka. Dia izy Andriamanitra izy Andriamanitra manakarepasoavana amalifity anareo. C'est juste un mot très bref pour les BZ au nom du groupe local. Je vous félicite pour cette journée de célébration des 15 ans de notre groupe. Merci à tous d'être là. Merci pour votre implication dans la section. Merci pour votre dévouement et pour l'intérêt que vous montrez au scoutisme. Les Capés, nous sommes d'autant plus heureux que vous allez, pour la plupart d'entre vous, bientôt vivre le camp du jubilé du centenaire des îles et de Madagascar. Et donc, pour vous, Capitole Toulouse, 2024 aura été une année de célébration dans votre vie de scout. Que votre joie puisée dans ces célébrations demeure et que Jésus soit toujours votre allié pour tenir vos engagements scouts. Ny sampanatily dia ministera fitazana sy fanabeazana. Izay ny tantarany ary tamin'ity tapakalazany ity ny lohahevitra nanorenana ny taona dia hoe ho kristianina miorina tsara sy mafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Romanina 12:11. Ny fiorenana tsara dia ao amin'ny tenin'ny tompo ihany satria ny finoana dia avy amin'ny satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Ka fampianarana hoentin'ny pasteur Tahina no hanohizantsika amin'ny fotoana ny tolakandro dia mitohy izany amin'ny kermesy tily toy ny isan-taona
faranana amin'ny arendrany te misaotra indrindranareo a ny aino hatramin'ny farany a ity ny andro nataon'i Jehova hifaly sy ravoravo amin'izao isika voninahitra ao an'Andriamanitra rery. Eny ary dia tonga amin'ny fanolorana ny sertifika antsika mijoro miaraka amiketo ny filohan'ny tafo izay andray tanana antsika amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo. Koa izay voatonina eto moa izany dia ireo mpanompon'Andriamanitra izay nampiasan'ny tompo angady nananana sy vinahitana araka ny voalaza teo. Nanangana ny sampanatily efatra izy ireo koa rehefa voantso ny anarantsika dia mandroso etỳ anoloantsika mandray ny sertifika raisy tanana dia maka ery amin'ny sisiny ery manomboka ery satria maromaro tsika dia rehefa vita ny falorana sertifika dia maka sary isika. Eny ary riavana Randria Maefa Soa Arlaza. Rumo Asinandrianna. Rahanta Malala Anjanirina any Madagasikara izy efa voatona tao fa eo Yasina. Ramanatsehezina Vola Sophie izay any amin'ny région parisienne izy fa Yasina koa zany amin'ny solotena azy. Ireo filohan'ny komity mpivondromana, filohan'ny sampana ny fandimby teto amin'ny sampana tely Andrianarivony Parfait. Ao ve Parfait? Tsy ao Parfait. Razafimbelo Njakahery. Ao ve Njaka? Madagasikara Njaka. Rajonarsona Mbolatina. Soaraona Ajanirina. Andrianatoandro Lalanirina. Tsy ao izy a. Ras Samuely Noro. Dia nisy koa ireo komity mpivondronana mpiara-miasa rehetra Braon Sampana izay atsoina eto ihany a. Rumo Malala. Manaraka Rakoto Jacqueline. Malala aloha zany, Rumo Malala dia aveo Rakoto Jacqueline. Manaraka Andrianarivony Lala. Sao Lala. Rakotovao Yengo. Mariana moa zany fa izay namaly antso any sy naniry andrasifika any no tononona etony. Nancy Rakotomalala. Andry Mampianina Hery. Somalala Rajosivelo. Rakoto Arvony Yary. Aorianan'ny Rakoto Arvony Yary dia Randria Mampionina Asina. Sao izy a. Barsona Faradina. Aorianany a Rajona Gaël. Mirindra. Ravelson Faniry.
dia manaraka zany ireo toniny fandimby CGL ny fandimby zany Rumo Lovasoa, Fara Rangers, Razafambelo Njakahery, Fanomezatsoa Tsiriniaina, minambary ary misy latsaka mety tsy misy tsy vita ilay certificat fa atolotra manaraka fa dia mandrosoa teny loana saotra tompoko mankasitraka. Rakoto Arivony Anise, Rina Mandimby Arsoa tsy dito, dia misy ireo mpiandraikitra marobe ny fandimby Rasoanaivo Andriamampianina Mathieu, tsy ao izy Rakoto Arivony Silvio, Randraniaina Miarintsoa, dia avy eo Ifafa Ralay Arliza, tsy ao izy dia manaraka Ramasteralandy, tsy ao koa izy Ratsimbazafy Tsilavina, Rajery Ioly, Andrina Solotolotra, tsy ao izy Rasoarahona Ajanirina, efa eo izy Rakotoniaina Fehizoro, Razafy Manatsoa ny Arivola, tsy ao izy Andriamihaja Mitony, tsy ao koa izy Rahary Tsiferana Nadia, Samuel Jennifer Anantenainy, Randriamampianina Tsiory, dia araka ny tenenina antsika teo dia misy ireo loha olona mpiahy ny sampanatily dia misy any Randriamaefasoa Arlaza izay efa nahazo ny sertifika ary Ramamonjisoa Hery.
tonga mifandraisana fitenenana samihafa isika dia araka ny filaharana dia ny KN dia miomana ny EN rehefa eo dia ny fiangonana ary ny mpitandrina no hitondram-bavaka ny sampanatily. Rehavana malala eto amin'ny FPMA Toulouse ny tily Toulouse ny rahalahy sy anabavy rehetra tily na namana sakaiza faly miarabantsika nahatratra zao ataoko hoe taonjobily taonjobily maro sosona moa izy ity satria voaray volana izay avy any Lyon nankalaza ny ivon'ny fahafolo taonan'ny tily tao Lyon. Androany mankalaza ny ivon'ny 15 taona nitsanganan'ny tily eto Toulouse ary afaka 3 herinandro sika dia ankalaza ny ivon'ny 100 taona ny nisian'ny tily zany zay no ankalazan'ny tily France azy ka zay no mahajobily maro sosona azy ary amin'izay maro sosona azy zay araka ny tenen'ny pasteur hoe indre mandeha eo amin'ny fiainana ihany zany no misy indre mandeha ihany zany hoe 100 taona zany no andalo zany 15 taona eto Toulouse zany no iseho ka profitentsika le izy hoe aoka tsy ny ataoko hoe ny alahelo rehetra ny zavatra mety tsy vitantsika rehetra ny zavatra mety disadisa rehetra dia ajanona any amin'ny tany amin'ny 7 taona tany na tamin'ny 14 taona tany aloha tany izay efa tany alohan'izay dia efa namany tany aloha ary tsika dia mamela heloka toy ny tompo izay mpamela heloka. Isaorantsika ny tompo satria nahatonga an'izao natratra an'izao jobily izao ary amin'ny anaran'ny KN Comité National zany sy ny UN koa izay mametraka ny fialantsiny fa tsy afaka tonga an'io tsy afaka na tonga solotena zany ka zay no hitondrako ny fiarabana antsika tily eto Toulouse nahatratra an'izany taonjobily zany ary Andriamanitra no ametrahantsika sy isaorantsika noho ny nahatrarana izany ary aoka mba hifaly tokoa sika zany ny amin'izany. Mbola tsy tapitra moa zany ny tontolo andro fa vao manomboka izao mbola ho avy koa ny fety mbola ho avy ny ivon'ny jobily manaraka ny 100 taona ka dia ho apetraka antsika amin'ny tompo ny fanaovana sy fankalazana an'izany rehetrarehetra izany. Misaotra tompoko amin'ny ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny fiangonana dia tena faly tokoa miara-paly aminareo sampana tily Capitole Toulouse ny fiangonana mitondra ny tenin'ny mpitandrina ihany koa izay mialatsiny noho ny lasin'ny mpitandrina izay tanterahana ary tsy nananatrika any izy mivady ka tsy afaka niaraka taminareo teto fa dia feno fifaliana tokoa ny fiangonana ny amin'ny fisian'ny sampana tily ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika ary tena ravo tokoa miaraka aminareo izahay. Ny sampana tily moa dia tena araka nilazain'ny namana teo aloha hoe fitaizana ny tanora ho olombanona amin'ny lafiny maro na eto amin'ny fiangonana na ho an'ny firenena ho an'ny mpiaramonina ihany koa ary dia tena maha-olona tanteraka araka izay efa voalaza ao anatin'ny baiboly no sahan'ny sampana tily ka dia mampahery ianareo androso mandrakarivo anatin'izany manetana ihany koa ny ray aman-dreny izay mananjana ka afaka mampiditra tsara ny
zanaka ao amin'ny sampanatiana reo fa araka izany dia fitaizana feno a ny fo ny saina ny fanahy ara-batana no ataon'ny sampanatily dia hotratry ny 5 taona manaraka ianareo a ary mahereza indrindra ny mpiandraikitra amin'ny fitaizana ny ankizy a tsaro fa tsy foana tsy akory a ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo dia ety am-pamaranana dia amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:17 no entina hitsofana rano anareo ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo tanteraka sy amin'ny tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika dia hiaraka hitehaka isika fiangonana ho fampahirezana azy ireo. Amin'ny anaran'ny fiangonana koa dia mamerina ny fisaorana ny pasteur Tahina Randrofiantsoa tamin'ny izay nomenao anay nandritra ity weekend ity misaotra tamin'ny fotoana nomenao nafonao misaotra tamin'ny fizarana ary dia Andriamanitra izay fananiraka anao aty eto amin'ny Toulouse no mbola anambina anao ihany koa rehefa hiverina sy amin'izay rehetra asa fanompoana ataonao ary amin'ny asa ao amin'ny ankonana ihany koa dia anao ny fiadanan'ny tompo. Hivavaka isika raha eo tsy ho toy izao ny sampanatily raha tsy teo ny fahasoavanao izay nanoana sy niara-ny asa nahazoan'izy ireo nanatanteraka ny asa fanompoana tao anatin'izay 5 taona lasa izay ary eto izay dia te hisaotra anao te hankalaza anao ary te hanymay voninahitra anao no izay rehetrarehetra vita sy natao ary misaotra raha eo satria tena avy aminao satria ianao no mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teny sy amin'ny fahatsarana. Misaotra ny amin'ireo mpiandraikitra rehetra sy ireo olona rehetra ny fandimby tao anatin'izany 5 taona izany ka nizara izay rehetrarehetra azon'izy ireo no zaraina ary dia hotahinana izay vorehetra nafafy tao anatin'izay 5 taona izay ary dia hisy vokatra lehibe ho an'ny fanjakanao sy ho an'ny tokantrano ary ho an'ny fiangonana sy ny firenena tokoa anay izany. Ankehitriny izay raha eo dia mifantoka amin'ity andro anio ity izay andro lehibe iarahany mankalaza izany fa 5 taona izany ka dia ianao koa no hanome fifaliana ho an'ny tsiraray avy amelombelona ny anatina ihany indray ny etaeta sy ny fitiavana ny fanoloran-tena ary indrindraindrindra ahainay tokoa ane ny faly sy ravoravo amin'izao andro anio izao izay andro manokana no tendrenao iarahanay mifaly noho izany fa 5 taona izany dia mametraka eo ampelantananao ny ho avy rehetra ianao raha eo no angatanay hivimbona sy hitantana trany ka dia ho fenonao finoana ireo mpanomponao rehetra na ny beazina na ny mpiandraikitra ao anatin'izao sampanatily izao ary ianao Andriamanitra no angatahanay hanome azy ireo finoana dia ilay finoana matanjaka entin'izy ireo miatrika ny zavatra rehetra ka na inona dia tena androsy andeha amin'ny finoana izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra amin'ny ho avy rehetra ary mangataka ihany koa mba ho tafinao fanantenana ao anatin'izy ireo aza velana ho resiny fahakiviana sy ny fahadisom-panantenana samihafa fa ho velomy ny fanantenana ka hanana fanantenana mandrakariva amin'izay zavatra rehetra atao amin'izay vorehetra fafy fa tsy very maina izany ary tsy foana izany fa ianao Andriamanitra ray no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra ny tsiraray avy ao anatin'izany fikambanana izany ka tsy hisy ny raviravitanana na ho kivy sy hoketraka eo anatrehan'ny zava-misy fa tena anana fanantenana lehibe ka ho velominy izany fanantenana izany ny tsiraray avy ary mivavaka izay indrindraindrindra mba hanomezanao fitiavana ao anatin'ny tsiraray avy na ny beazina na ny mpiandraikitra dia tena anana fitiavana lehibe fitiavana anao Andriamanitra ray kanefa fitiavana ihany koa an'izao fikambanana masina izao ka hanolotra sy hafo izay rehetrarehetra azony atolotra
satria izany ny tena fitiavana ary dia mampiretinao ho velominao izany fitiavana izany raha toka efa mitady angatsika fa ianao Andriamanitra ray dia nanomeanay ny fanahinao mba hametraka sy hamelona ny fitiavana ao anatinay ka dia mametraka izao sampana masina izao eo ambany fahasoavanao zay amin'ny taona ho avy rehetra indray ary mbola manatena sady mino fa mahay manao mihoatra no zay efa natao hatramin'izay ianao no ny abe ny hery zay miasa ao anatinao sy miara-miasa ao anatin'ny tsararay avy ka dia ho anao ny voninahitra ho anao ny tera ho anao ny laza ry tompo Andriamanitra rainay eo hatramin'izao ka ho mandrakizay amen. Amarana ny fotoana manokantsika ary dia profity indray tsika hira nangataka atsika hitsangana dia ataontsika ohatr'ilay sosisy io ilay hira dia irao ohatr'ilay sosisy hoe andrahoy dia mifaly hitsangana ary tsika. Taovy mafy tsy maninana ny valana raha tandremo dila hatrany hatrany. Tsonga le toky. Ay, mbola le hira fahaoza maty. See
afaka mipetraka isika fa mbola hiprofity video kely vetivety za koa mba hiprofity asa raha misy raharam-piangonana tokony ho lazaina misy video azafady Karamadolo se ny tsirony anarako tily tranainy tao amin'ny capitale Toulouse nanomboka 2009 ka hatramin'ny 2014 nendraikitra tiny maitso nendraikitra Louveteau dia nendraikitra tiny mena dia nanao tony koa misy fotoana dia faly amin'ny mahita hoe efa lehibe ny ankizy dia efa tafapita zany ny fampianarana sy ny fanabeazana rehetra nomena dia mirary 10 taona finaritra ho an'ny capitale Toulouse. Ny zavatra tena nanamarika anahy tamin'izany moa dia ny fanaovana bûche de Noël riva Noël, ny ambiance sy ny miaritory sy ny rehetrarehetra tena nahafinaritra dia nakafia ny fotoana niarahana taminareo rehetrarehetra dia ataovy tsara ny fety misaotra betsaka filoma daholo. Ie dia miaravantsika rehetra mianaran'i Jesosy Kristy Tompo Njakarazafombelo tao amin'ny sampana tily Toulouse nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 2024 tany hoany. Voalohany teny dia miaraba manokana ny sampana tily Toulouse nahatratra izao 20 taona izao zava-dehibe zany satria fahavolombelon'ny asan'Andriamanitra eo amin'izany sampana izany ny fikasany sy ny zavatra tiany mitombo saina ihany koa. Mety maro ny sera sy ny zavatra nalovany sampana tao anatin'izay 20 taona izay fa ny zava-dehibe ny ankehitriny dia mbola manaiky ampiasantsika mpiasanareo Andriamanitra anatin'izany zavatra. Ny zavatra nanamarika manokana tamin'izany fotoana izany nananganana ny sampana tily Toulouse dia ny fiantanan'ny mpiandraikitra, ny fiantanan'ny ray aman-dreny izay tena hoe nanohana sy nanosika nanganana izany sampana izany. Izany hoe namaly tokoa ny anson'Andriamanitra satria nisy anson'Andriamanitra misy fikasana tamin'izany fotoana izany ary mandraka ity androany dia mbola mitoy izany ary izay mino hoe tena misy ny vokatra maro ankizy efa nitezaina sy mbola nitezaina dia ankasitrantsika an'Andriamanitra izany ao anatin'izao fankalazana izao sy amin'ny zavatra mbola ho ataony ao amin'ny ho avy ihany koa. Dia mirary soa, mirary fahombiazana ary ny amin'izay fankalazana rehetra izay mbola atao ary ny voninahitra dia ao an'Andriamanitra rehetra any. Juste pour terminer, un petit message pour les louveteaux et clés aînés. Comme disait Baden-Powell, soyez fiers d'accomplir votre mission, votre devoir en tant que scout. Ne fuyez pas les difficultés, mais affrontez-les. Et surtout, laissez le monde, ce monde, un peu meilleur que vous l'avez trouvé. Et pour terminer, je dirais, Éclés, louveteaux, aînés, faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Makasirika indrindra tompoko. Salama Arsia. Yakoy manampy salama tsara mampita afatra amse. Mahafinaritra ny tily petsaka ny azo ambara fa tsotra ihany ny tily atsitrapoa safidipoa fikambanana ny taiza anjara asa fanompona ny tarian'Andriamanitra tompony ny antso ahy nandalo tao amin'ny fiainana skoto ary ny fiainana skoto dia fiainana isan'andro na dia tsy an'aktivité makahera ase makaheranareo rehetrarehetra indrindra izay mbola an'aktivité fa an'aktivité amin'ny fiainana tsy mianto eo dia samia mifaly hatrany dia mitsikitsiky ihany eo tao amintsika fa zany ny fiainana tany bonne Palinao anatia
miarabe miaraba antsika rehetra dia miaraba ny tily capitole amin'izao fahatratranany amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonan'izao. Zaho manokana dia faly nandritra ny roa taona nahafahako nandalovako tao amin'ny fivondronana miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy ireo biazina. Fotoana nanamarika nafinaritra be dia be ny fahatsiarovana nandritra n'izay fotoana izay fa tiako tsindrina angamba dia ny tena nanamarika kokoa dia rehefa ilay mivoaka lasy tselatra iny. No fotoana andoha amin'ny mpiara-miasa moa fa ny manana ny lasy dia mahafinaritra foana ny activité hatrany amin'ny première deuxième indrindra moa fa ny cinquième mandritra ny cinquième nanandramana an'izao produit local rehetra rehetra izao fa dia afa-po e finaritra dia elavelona hatrany ny tily capitole. Bonne miarabantsy ny tenako a miarabantsy izay mijery n'ity hoanan-tsary kely ity. Ny tenako moa zany dia anisan'ireo zokiolona tao amin'ny sampana mena antsoinako hoe zokitolotra ary indry tamin'ny taona 2021. Ny souvenir kely izay anisan'ny tena nafinaritra ahy dia tamin'ny ny fivorina niaraka tamin'ny mpiandraikitra namana any amin'ny toeram-ponenan'ny zokiolona Mao, niarahana ny faly sy ny korana niaraka tamin'ireo mpiandraikitra namana ary anisan'ny tena souvenir tsy ho adino satria dia nifaly ary ny sareba izahay tamin'izany fotoana ary teo no nahafantarana bebe kokoa sy nahalalana be kokoa ireo mpiandraikitra namana. Misy ihany koa ny croisière niarahana tamin'ny membre atao amin'ny tily capitole sy ny fiangonana izay natao tamin'ny roa taona ohatr'izao fotoana vanim-taona ohatr'izao vanim-taonany fetin'ny fahaleovantena tena migaronne ary anisan'ny tena souvenir nafinaritra indrindra tamin'izany. Ary teo ihany koa ny anisan'ny nanokafana ny taom-pitezana tamin'ny taona 2022 izay anisan'ny joroko voaloha teny amin'ny altara ho anisan'ny mpiandraikitra taty amin'ny toerana alavitra ny fianakaviana sy ny tanindrazana. Dia tena faly ny tena tamin'izany fotoana satria représenté ny fivondronana isay teo aloha eo anevan'ny fivondronana vaovao izay misy ahy aty France. Dia izay ny momba azy dia misaotra anareo nanaraka n'ity vidéo ity. Ary hitsangana aritsika marana ny fotoana manokana dia ataovy mafy le hira, ataovy mafy tsara. Ary tandremo tila hatrany hatrany. Javina mandrakizay Madagaskar
vasona petraky ireo razana vasoratra mazava ao ambony anarany irena oso iadana toko fanosy maminay Madagasikara sa malagasy rehetra izao tiavina firay tampotoko izao raha raha-piangonana kely dia fampatsiarovana fotsiny zany a rehefa avy eo tsika zany dia sy fampianarana ataon'ny pasteur Tahina eto amin'ny roa sasany any Ramonville kosa tsika any amin'ny parc de chemin Mange Pomme manomboka amin'ny 5 sasany misy kermesiny tily misy hetsika maro samihafa misy zavatra amidy stand maro samihafa kilalao dia avy eo faranana amin'ny arendrina zany mampatsiaro antsika koa fa raha-pitso zany mikasika ny fetim-pirenena moa dia misy fanimpam-pivavahana iraisan'ny FFKM eto Toulouse miaraka amin'ny havantsika katolika ny FKMT izay atao amin'ny Notre Dame any amin'ny fiangonana zareo manomboka amin'ny 10 sasany ny fotoanantsika raha-pitso miaraka amin'ny katolika. Eny ary izao dia angatahana ny tompona anjara mba hitarika antsika mivavaka fangatahana. Iara-kivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tompo. Misaotra anao izahay satria mbola totosa soamantsara ny fotoam-bavaka nanombohana ny fankalazana ny 15 taona ny sampana tily. Misaotra anao izahay satria mbola tombo-pahasoavana ho anay izany tarihanao anay teto amin'ity toerana ity. Misaotra noho ny tantananao ny mpanomponao mitondra ny sakafom-panay avy aminao. Ankehitriny tompo dia mangataka aminao izahay ny mbola hitantananao ny fandaharana rehetra efa nomanina androany mba ho totosa soamantsara. Tompo, aoka mba ho ianao rery ihany mbola hitantana ny mpanomponao hanatanteraka ny iraka sy ny asa fanompoana rehetra ny andry azy. Tantany ny diany efa mahavita izany izy ho tafaverina soamantsara amin'ny toerana izay nametrahanao azy hifankahita indray amin'ny ankohonany. Ankehitriny tompoko dia mitrotram-bavaka ny mpitandrina ny FFM Toulouse sy ny ankohonany. Ianao aneny hanavao ny heriny sy hanome tanjaka azy isan'andro eo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny ondriny satria fantatray fa tsy mora ny asany mpitandrina. Vavaka ho an'ny fiangonana rehetra naorinao izahay. Tonononay manokana ny FPM Toulouse amin'izao fitrandrahana ny trano fiangonana izao izay efa natombokao ihany ary mbola petrakay izany mbola petrakay ka eo ambanin'ny fitahinanao ny fanatetarana ny sisa rehetra.
Mivavaka ho an'ny sampana velona rehetra eto amin'ny FPMA Toulouse ho sampana mamobe. Tonononay manokana ny sampana tily izay mankalaza ny 15 taona ny amin'ity taon'ity. Dia mbola apetraka sahady aminao ny 15 taona manaraka mba eo ambany fitahinao. Ny sampana fifoazana izay anatanteraka ny lasy afaka andro vitsivitsy mba ho totosa soamatsara. Mivavaka koa izay ho an'ny V3e satria tsy miafina aminao fa betsaka ireo fiangonana izay mbola tsy manana mpitandrina mantianina. Mivavaka koa izahay ho an'ny salama rehetra na ny any an-trano na ny amin'ny hopitaly. Ny raha nalatsaka ho an'ny anaisotra ny aretina rehetra amin'izy ireny tsirairay. Toy izany koa tompony manamanjo meo fampiononana tanteraka avy aminao ary ianao no aoka meno ny banga amin'izy ireo. Sainay tsy hivavaka ho an'ilay firenena izay niavianay dia i Madagasikara izay ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Iangaro manokana tompo malalo hoe malagasy mitovy raha aminay manana ny fiadanam-po avy aminao. Meo fahendrena ny mpitondra ahitantana ny firenena sy mangataka koa ny fanahy masinao irotsaka amin'izy ireny tsirairay ahijery sy tsy miangatra eo amin'ny fitondrana. Tsinjofo tompo hoe malagasy maro ao anatin'ny fahasaranana ninninona fisehony izany. Trotram-bavaka koa an'ity firenena mandray anay ity sy ny firenena hafa ao anatin'ny korotana sy ny ady an-trano mba omenao ny fandriam-pahalemana. Entinay ambavaka eo anatrehana koa ny fiarahanay mivavaka amin'ny rahavavy katolika raha pito izay hitoizanay ny fankalazana ny fetim-pirenena mba ho tanteraka soamatsara eo ambanin'ny fitahianao. Asandratray tompo ny vavakay ary amin'ny finoanay anao tanteraka no ahafahanay mangataka izany. Dera sy laja ary voninahitra ho anao rery ihany. Votsa ny vavanay ary foy ny fisainanay, betsaka ny tianay angatahana aminao. Ianao dia efa manana ny heverinao aminay, koa atambatray ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay hoe rainay eo izay any an-danitra, ao masina ny anaranao, ny fanjakanao, ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Noenay ny izay anasaza ho anay ary milany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay ao amin'ny fakapanahy mahafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa tontolo soamatsara izao fanompoana masina ny rahantsika teto izao. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano dia rahantsika manao eo am-pitsanganana ny hira amin'ny antema 5 indro ny ariny mandanao. Oh
masina ary amin'izany dia mahazotory rahalahy ampiorina ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo fa raha manao zany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafotoana akory mandrakizay fa toy izany nanomezana malalaka ho anareo ny fidirina ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay any Kristy Jesosy tompontsika sy mpamonjy antsika ho tanteraka aminareo ande ry havana izao tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo izao ary Andriamanitra ny fiadanana ane hamasinareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay niantso anareo sady izy ihany no anefa izany voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo fanaon'ny Andriamanitra amen